raha toka efa miaina ao anaty rivodoza ireo monina ny amin'ny tapany avaratry ny nosy iny dia miomakomana ny amin'izany ihany koa ny eto afovoantany. Efa nisy ny fepetra samihafa izay ndraisiny ny sambatan'olona sy ny isa-tokantrano. Ao ireo tsy maintsy nanamafy ny tafo amin'ny alalan'ny famatsiazana izany fandroany sy ny fandrinan'izany amin'ny alalan'ny gony izay misy fasika. Eo ihany koa ireo izay nanao vatsy sakafo na labozisy. Ao ihany koa nefa ireo miazakazaka manao fangatahana fikapana hazo izay mety ampidi-doza. Mahatratra 520 ireo fangatahana voarainy ny mpamonjy voina raha ny fanazavana voaray. Manana dia tsindrina ny tafo. Asiana fasika atao mazilaka tsara. Dia miomana amin'ilay fitaovana izay mety ilaina andavanandro ilay manorana ny aby dia tsara fa mivoaka. Dia miomana tsara. Resaka sakafo. Dia avela mivoaka koa ilay ankizy indray misy tafo entakentaka dia mety anidina amin'ilay ankizy. Dia tsy avela mivoaka hatrany ny ankizy. Fitihana izany nefa mifahavarotro rehefa tsy hoe zao rehefa hatramin'izay nefa misy rehefa mivoatovoto dia tsy maintsy efa manomana tokoa sakafo izay zavatra ilaina rehetra ohatra ny ety ambany tanàna nefa tena rehefa tonga izay cyclone rehetra trano moa izany zao efa hoe azo antoa. Sisy aretanay no hankinina indray moa cyclone tonga dia inona hany ny atao raha takanay zao tsy mba izay tsy mampiasa mpanjakana fa tsiritsirika kely ihany nefa fiainanay dia cyclone rehefa tonga dia inona ary reo ny ataonay zay zao no fierinay ny voalohany indrindra aloha. Ho an'Antananarivo renivohitra hatrany dia nisy ihany koa ireo fepetra manokana izay ndraisiny vondron'ny mpamonjy voiny. Efa mivonona amin'ny zavatra rehetra izy ireo. Fepetra raisinay zao manomboka ny rapitso dia efa somary amafisina daholo ihany ny mpiambina ny garda zany, pompier garda eto Antananarivo amin'ny kazerina anankitelo anisan'izany Tsakalalana dia Andravoahangy dia ohatr'izay ihany koa eny Anosivavaka. Raha eo amin'ny 50 eo ny garda mpanao ny asa fiambenana amin'ny 420 ora isan'andro dia nampitombona eo amin'ny 10 daholo izany zavatra zany mba entina mivonina amin'ilay zavatra mety rehetra hitranga. Raha mpitso maraina moa no tokony hiditra eto andrenivohitra ny rivodoza enao.